manao ana daholo rakizy fa ndray zay tafaraka aminareo androany toy izao zany ny fandaharantsika androany misy fanehoana lohahevitra asa tanana tantara ary iaino hira ny zavatra omantsika amin'ny asa tanana rakizy dia ny taratasy hety lakôly stylo na crayon dahore androany dia fitiavana samy manana fitiavana daholo satria Andriamanitra no manome fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra dia nampianatra antsika fa Andriamanitra no mampiditra ny fitiavana ao anatsika ary toetran'Andriamanitra ny fitiavana. Filazan'ireo manana toko fahatelo ambin'ny folo hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fantanterahana lalàna. Hoy koa mijanona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo izay haitsika tsara hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra nino azy. Izy koa ny Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Dikan'izay tsara ny manana fitiavana sy ny tsara fitiavana. Andeha isika ity amin'ny namantsika dia indrindraindrindra ho tean'Andriamanitra. Zay na misasantsika naraka an'ilay tantara arota no arahantsika androany. Aloha ela izay dia nisy lehilahy atao hoe Elimeleka. Ny vadiny atao hoe Naomi ary nanana zanak'Arolahy ireo atao hoe Malona sy Kileona. Nipetraka tany Betlehema Israely ry zareo. Tamin'izany andro izany dia nisy mosary ny tany ka lasa nandositra ny alan'ny taniny izy ka nipetraka tany Moaba. Nandritry ny fotoana ny ainany tany dia indrisy fa maty Elimeleka. Nalahelo Naomi nefa mbola nanany zanany mirahalahy izy. Taty aoriana dia nanambady vehivavy Moabita izy mirahalahy. Ny iray Orpa ary ny anaran'ny iray Ruta. Fotoana fohy taty aoriana dia maty ihany koa i Malona sy Kileona. Nalahelo mafy Naomi, tsy nanana vady sy zanaka intsony izy. Indray andro dia heno Naomi fa tsy misy mosary intsony any amin'ny tanànany zareo. Nanapa-kevitra ny hiverina any izy. Naniry ny anaraka azy i Ruta sy Orpa fa nasainy mijanona. Hoy izy hoe sambatsambatra kokoa nenareo any. Lasa niverina mody Orpa fa i Ruta kosa tsy nety fa nisisika hiaraka amin'ny any. Dia hoy Naomi, jereo fa efa nody ane Orpa niverina ho any amin'ny taniny sy ny Andriamanina fa maninona koa ianao raha miverina? Dia hoy Ruta ny angavy, aza manery ahy andao anao fa andeha amin'izay alehanao aho, hivelona amin'izay hivelomanao aho, ny fianakavianao koa no fianakaviako, ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Dia lasa niaraka nody any Betlehema izy roa. Tena tia Naomi i Ruta. Nikarakara azy izy, nitady sakafo azy izy. Ny fomaraina izy dia nitsipina saloim-bary ataon'izy ireo sakafo. Niasa mafy tokoa izy boaza ilay tompony tambary, natsikaritra izany fitiavan'ny Ruta izany ka naneo hatsaram-panazy fitiavana taminy koa.
nomeny sakafo betsaka izy ary nampirisiany anohy hatrany amin'izany fitiavana ny hafa izany. Tiany olona rehetra irota satria tena naneho atsara-panahy fitiavana ny Naomi izy. Tiany Boaza ihany koa irota ka nalainy ho vady. Faly avokoa zareo Rota, Boaza, Naomi, ny hafa koa Betlehema ray manontolo mihitsy dia faly avokoa. Ary nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo mba hita ihany Rota sy Boaza noho ny fitiavana nasehon'izy ireo. Taty aoriana dia nananjanaka izy ny taranany dia i Davida mpanjaka no iray tamin'izany taranany izany. Andehitsika anao an'ilay asa tanana amin'izay zany fa mialohan'ny anaovantsika izany dia hianira aloha tsika ka mandra-pahavitan'ilay hira dia omany ny taratasy, hety, lakaoly, stylo na crayon. Close to your heart, Jesus.
anao asatanantsika raiky izy ary zao satria moa loha hevitra atsika dia momba ny fitiavana ary ny foa no maneho ny fitiavana sady zany raiky izy dia ity sary fo ity no ataontsika asatanana izany dia zao koa rehefa manolotra fitiavana isika na mizara fitiavana ka miantefany amin'ny hafa izany dia misy fiatraikany amin'ny hafa mitondra fifaliana ho an'ny hafa toy ny voninkazo anankiray izay mizara ary manome fifaliana ho an'ny hafa dia ohatran'izay izany no andeha ho ataontsika rakizy anamboatra sary fo isika rehefa atambatritsika izany dia manome voninkazo toy ny hoe isika mizara fitiavana dia mizara fifaliana ho an'ny hafa ihany koa andeha ary ho atombotsika ilay fanaovana azy ny zavatra ilayntsika arak'izay voalaza teo aloha dia mila tsika taratasy efajoro na carré dia mila tsika hety dia mila koa isika stylo dia lakôly izay lakôly ampiasainao fa ity lohany ananako atomboko tsika avetrany ary raisina ny taratasy carré na efajoro rehefa nahazo izay isika dia akombona ny zorony anankiray manakatra ny zoro izay mifanohitra aminy dia akambana le izy dia tsindriana tsara izany hoe na ny endrika telo lafy na triangle isika rehefa nikombona le izy rehefa voatsindry tsara zany le sisiny dia sokafana indray ilay taratasy efajoro raisina indray ny zoro mifanohitra amin'izay nataontsika teo izay dia akombona ihany koa ny zoro mifanohitra no ampifandrifiana zany dia tsindriana tsara indray ilay sisiny sokafana indray ilay taratasy efajoro inona ny hitantsika ao tsipika izay mifanapaka izany hoe ohatrany hoe microise zany izay ny hitantsika ao rehefa vita izay dia raisina ny zoro anankiray dia ny zoro mifanakaiky aminy koa raisina tsara dia atambatra izany hoe ny forotra nakeo ampovoany zany ny taratasy izay teo ampovoany rehefa voatambatra izay dia ny zoro anankiroa mifanakaiky sisa tavela dia izy ireo ihany koa akambana dia miletika eo ampovoany zany ny taratasytsika izay eo ampovoany milasa miletika ao anatiny zany dia manome telo zoro vaovao indray isika na triangle vaovao rehefa vita izay dia akombona manaraka ny lavany indray akambana indray ny zoro anankiroa eo amin'ilay lavabe amin'ilay telo zoro dia manome telo zoro kelikely isika raisina indray stylo dia mamaritra toy ny felan-draozy izany hoe le atsasaky ny fo zany zao no ataontsika sary atsasaky ilay fo manome toy ny felam-boninkazo anankiray dia itezana iny itezana zany esorina izay mihoatra dia ohatra manome felam-boninkazo anankiray fa atsasaky ny fo nefa le izy rehefa jerentsika rehefa sokafana iny dia nanome fo azontsika le izy ary raha sokafana indray iny dia manome voninkazo efatra amin'iny zany zao no amboaritsika rehefa vitatsika ilay efatra tatsika na vita efatra mitovy dia akambatsika le izy raisina indray zany zao ny lakôly dia asitsika lakôly eo amin'ilay fo rehefa misy lakôly tsara dia akambana ny fo anankiroa alohany dia asiana lakôly indray eo amboniny mikombona zany zao fa tsy le voninkazo no ampiasaina fa ny fo dia akambana eo indray ny fo fahatelo atao mahitsy tsara
atao mahitsy tsara dia asiana lakôly indray eo amboniny a dia akambana indray a ilay fo faefatra vita ny fo maneo voninkazo rehefa maina tsara dia velaritsika le izy rakizy dia iny eny a ilay fo nanome voninkazo mahafinaritra zarao amin'ny hafa raha ny fitiavana ny hoe fitiavana ny hafa fa aza anaovana toetra ratsy sady Jesosy aneny fitiavany rehefa raisitsika ho am-pontsika Jesosy a dia mizara fitiavana amin'ny hafa mandrakarivotsika ary manome fifaliana ho an'ny hafa izay indray ara ny asa tanana antsika androany a mahavitabe a dia mahazahoa fafinaretana sy fifaliana ao anatin'izany mandra-piona indray toy izay zany ny fandaharantsika androany ndraiky izy a mandra-piona amin'ny manaraka indray faly miarabantsika rehetra indray a mpanaraka ity pejy zarao amiko ity anio dia anaraka tononkalo anankiray isika mitondra lohateny hoe ny fahombiazana tsy misy mofo tsy ho tanteraka raha toa mikirika tsy reraka tsy misy vina tsy ho toa raha toa miasa amin'ny fo tsy misy hevitra tsy ho tapaka raha miraina mifanaraka tsy misy ady tsy hiravina raha mifamela fa tsy miavina tsy misy fefy tsy hirodana raha toa miaraka manongana tsy misy azo tsy amoa raha toa manondraka avokoa tsy misy trano tsy ho vita raha mifandringona isika tsy misy tanjona tsy ho tratra raha toa isika miara-miasa tsy misy olana tsy va raha toa miara-misalahy eny tsy misy paradisa ho azo raha tsy mivavaka isan'andro ka mahereza azakivy efa miandry anao ilay lova sarobidy
erezo. Zanadoa hevitra fahatelo, vavahady ny lanitra. Izay ilay tanjontsika hoe ny tokantranontsika dia tranon'Andriamanitra sy vavahady ny lanitra. Ka ny zanadoa hevitra fahatelo izay ahatonga n'izany tanjona izany ho tratrantsika dia izao hoe tokantrano ara-panahy. Ahoana no ahatonga ny tokantranontsika ho ara-panahy? Misy teny ao amin'ny Efesianina ao, Efesianina 2:8 manao hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany mpiray fanjakana amin'olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Sady ankonan'Andriamanitra. Io ilay tsiambaratelo anankiray ahatonga ny tokantranonao ho tranon'Andriamanitra ho vavahadin'ny lanitra. Dia ianao tonga ankonan'Andriamanitra, tokantrano ara-panahy. Ary taddio fa raha tsy Kristy no fehizoro iorenana izany dia tsy tafatsoro izany tokantrano ara-panahy izany. Dika zany, izao zany dia taddio fa ianao io dia efa ankonan'Andriamanitra. Ny fianakavianao dia ankonan'Andriamanitra. Fa ny ilayntsika dia izao hoe ny tokantrano ara-panahy dia mametraka an'Andriamanitra ho ivon'ny zavatra rehetra, mametraka ny Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zavatra hitantsika amin'izao fotoana izay ao, tsy mora ny fiainanainantsika ankehitriny, ary be dia be zavatra sedraintsika, indrindraindrindra momba ny fanabeazana. Na dia atao hoe kristianina ary tsika dia misedra zavatra be dia be, kanefa azo antoka ny sy mivaolana rehefa mametraka ny ankonantsika eo an-tanan'ilay vaty fehizorontsika, eo an-tanan'ilay mahay ny zavatra rehetra isika. Andao ny tokantranontsika ny ho ahorintsika, ary tadidio fa rehefa miaina amin'ny zavatra ara-panahy ny tokantranontsika dia mandao ny tokantranontsika ny korotana, ny ady sy ny zavatra maro samihafa zay mampisavorovoro amin'izao fotoana izao. Ary indrindraindrindra ny tokantranontsika kristianina dia anisan'ny lasibatra amin'izany amin'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Aokantsika azoto hivavaka, azoto indrindraindrindra ho antsika ray sy reny ny mpivady dia tokony mazoto mifampivavaka mandrakariva, mitondram-bavaka ny ankonantsika. Ary aoka ampitomboina arak'izay azo atao, arak'izay tratra ny fotoana ivavahantsika ho an'ny zanantsika. Tahaka izay koa ho anao reny mivavaha ho an'ny vadinao, ho anao ray mivavaha ho an'ny vadinao, ianareo mpivady mivavaha. Ary izay ilay tokantrano ara-panahy mba hahatonga ny tokantranontsika io ho vavahadin'ny lanitra. Ary Andriamanitra dia milaza fa ny fianakaviana eto an-tany dia tokony ho taratry ny fianakaviana any an-danitra. Izay ilay inona? Izay ilay hoe mahavavadin'ny lanitra azy. Dia maniry antsika mandrakariva hanao fanandramana manokana, mandroso hatrany hatrany, hanao dingantsika ahoana ny tokantranontsika ho ara-panahy. Dia hitantsika rehetra Andriamanitra ary ny fanahy masina ao anatintsika mba hahafahantsika miroso anao izany dingana izany. Ny tanjontsika dia izao, tranon'Andriamanitra vavahadin'ny lanitra ny tokantranontsika. Nivadibadika, ny fiainatsika, ny olombelona, taranankiaka tonga dia lasana, ka misolosolosa, samy vahiny naosana salama. Nivadibadika, ny fiainatsika, ny olombelona, taranankiadamo tonga dia lasana, ka misolosolosa, samy vahiny naosana salama. Aizano ianatsika le olona, aizano
aisano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy ny ay sy mamelona mafalifaly mampiravoravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto fanensentepotepo fa Jeso mpamonjy no diseto so indrindra ka tiavo indra yane mitombo arena samy finaritra hatramy misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa indra yane mitombo arena samy finaritra hatramy misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa aizano ianatsika re olona aizano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy ny ay sy mamelona mampifalifaly mampiravoravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto fanensentepotepo fa Jeso mpamonjy no diseto so indrindra ka tiavo feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray rehefa notain'Andriamanitra isika mianakavy koa rariny raha isaorantsika ny anarany omentsika azy ny voninahitra ambony indrindra mankasitraka noho ny fisafidiananao mbola anaraka ny toy ny fandarana ao anatin'ilay loha hevitra lehibe midadasika manao hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve fanontaniana zay efa ataontsika hoe andro maro no nolanitsika namadibadiana toko sy andininy isan-karazany ihany koa nahafahana namelabelatra reo sanadroa hevitra maro tao anatin'izany rehetra izany ary mbola tsy sasatra isika mbola eto ananivivitsika ny pasteur André Palatina Fanera hanoy an'izany dinidinika mahaliana izany amaly an'izany fanontaniana zay atao hoe miantefa amin'ny fo izany tena isy marina ve izany fiavian'i Jesosy izany pasteur André Palatina Fanera. Ina sy faly miaravanao namanadinao ary manona ny fiadanany tompo aminao ihany koa zay manana faharetana ary indrindra ihany koa manana fitiavana ny fandinena ten'Andriamanitra mankasitraka indrindra ny amin'ny faharetanao sy ny fahaliananao ary ny tompo anay hitayanao ihany koa. Efa maro ireo zanadoa hevitra nandalo teto zay nahafahantsika namaofivaofy an'izany loha hevitra lehibe izany hoe fiavian'i Jesosy Kristy tena isy marina ve. Tamin'ny farany sika ny resaka n'ilay hoe akanjo sy ny hoe azavana zay entiny ny olona anankiray izay milaza fa manana an' Jesosy, mino an' Jesosy ary dia nanana fotoana nyresahana indrindra n'izany hoe inona moa ilay solika ao anatin'ilay fanala zay entiny ny mpino anankiray mamakivaky ny fiainana ary maneho an'izay voninahitran'Andriamanitra izay. Tsara angamba anaovantsika jeritodika kely ny fandarana farany alohan'ny sotsika amin'ny loha hevitra sanadao hevitra manaraka. Ya tena
mety mihitsy zany zay namana dinao a mo sady afatsika mametraka tsara zany a lay fitareatsika sy ny fandiniatsika n'lay loahevitra le loahevitra mantsy zany a ohatrany hoe zavatra efa mahazatra hoe ny fiaviany Jesosy saty zay kanefa eo indrindra tena fandrika namana dinao zay mahatonga atsika ny fidy an'io loahevitra io ary nandinika aloha loahevitra io satria anisan'ny fandrika zay ataon'ny satana zany de hoe ny fiaviany Jesosy lasa zavatra efa fandre ary efa fahen'ny olona hoe hoavy Jesosy malagasy hoe hoavy Jesosy ka rehefa lasa zatra sy efa fandre matetika aloha izy de ohatran'ny tsy mahataitra intsony zay fandrika be zay ataony satana am'izao andro atsika zao iza moa tsy milaza tsy mitory ny am'izany fiaviany Jesosy zany samy tory any amin'ny fiaviany Jesosy daholo ane saty zay samy milaza ny am'izany tena efa kaiky Jesosy ka tena efa ohatra ny toejavatra am'seo am'izao fotoana zao tsy ela tany a Dubai ny tondra-drano tany Chine ihany koa torinan'iny ny ady efa tena atahorana mihitsy am'izao fotoana zao sy ny zavatra mahasamihafa dia samy ohatrany hoe ilazana zany hoe tena efa hoavy Jesosy fa fantaniana petraka tena isy marina ve le fiaviany Jesosy eo am'izay zany le somary ohatrany hoe fomba hafa hitondrantsika n'lay fanazavana n'le loahevitra hoe tena isy marina ve le fiaviany Jesosy satria raha mitory zany ny olona kristianina hoe hoavy Jesosy mila miomana hoavy Jesosy de nyfantaniana mipetraka ihany koa tompo inona zany le fiomanana atao inona azo namana dinao dioko ny be da be ny zavatra azo ambara sy indraindray tsy tena fantatra hoe inona tokoa moa zany fiomanana zay tokony atao zany zao de mila mivavaka ndao am'izay vavaka fa hoavy Jesosy de sisy zay ny antony nahatonga atsika nandinika ty loahevitra ty hoe ny fiaviany Jesosy tena isy marina vio satria le fanazavana zay nataotsika de milaza sy mampafantatra ny fiomanana tokony atao am'izao andro ankehitriny zao ka mampiseho zany zay fiomanana zay fa tena isy le fiaviany Jesosy zay le izy le fiomanana zany de mampiseho sy ilazana fa tena isy le isy ena de ny resaksika zany hoe ny am'le fijinina folo zay voalazany Mateo 10:20 fa tahaka ny fijinina folo zay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsenany papakatra de io no miraitsika mampieritreritra le izy hoe aika zany ny fiomanana voalohany araka nio Mateo 10:20 io zany raha te hitsena ny papakatra ianao zany tsy iza fa Jesosy dia manana nio toetra n'ireo vehivavy anankifolo reo vijinina le toetra sady zay le voalaza ndraindray tsika adintsika hoe mila mivavaka tena andao am'izay vavaka fa tena efa kaiky izy ty toetra tokony ananana voalohany tompoko raha hitsenan'le papakatra raha hitsenan'i Jesosy vijinina fahadiovana dikan'izany fahadiovana ditanao namana dinao mivelona any amin'ny lay zanatao hevitra tamin'ny voalohany hoe tahaka ny tamin'ny androny noa saty zay tahaka ny tamin'ny androny noa de ina zavatra tena nitoriny noa tamin'ireo olona reo fibebahana miala amin'ny fahotana miala amin'le fahalotona dia miditra anaty samby fiara de vovonjy zay le fahadiovana zay ny le hitanao zany tena mifandray reo zavatra miafatra zany raha ihany fa fomba ilazany azy sy anehoana azy no samihafa tamin'ny andro noa sy
ny fampakaram-baty manamafy an'ilay afatra tato ilay afatra ato dikan'izay tompoko ny fiomanana zay tokony atao am'izao andro ankehitriny zao raha tena mihinanao fa isy marina le fiavian Jesosy zay le izy hoe tena isy marina ve le izy de amin'ny fomba ahoana ny anehoanao fa tena isy marina fiavian Jesosy fibebahana mba hanananao fahadiovana vijiny zay le izy de mahafinaritra le izy de nitoizantsika le fanazavana hoe mitondra fanala ireo vijina folo ireo fanala de fanjery amintsika hoe ny fanala dia ten'Andriamanitra zay manana ny ten'Andriamanitra izy fanala raha tena marina ten'Andriamanitra zao natoy fa 5:9 manambarana Jesosy zao natoy voalohany de milaza ny koa fa le teny de tonga nofo 2:12 kanona tamintsika le teny tamin'ny voalohany tao amin'Andriamanitra ary le teny dia Andriamanitra Jesosy le teny de ireo vijina folo ireo manana fanala ten'Andriamanitra manambarana Jesosy manana an Jesosy zany dika de zay ne manamafy an'lay amin'izao toko 7 namana dimana efa mivakitsika foana zany hoe 2:20 hoe zay mino aho Jesosy dia tsy ho elohiny sady zay zay mino aho dia tsy ho elohina fa zay tsy mino kosa efa voelo karaha teo manana fanala Jesosy Kristy zay ambaran'ilay tenin'Andriamanitra fa zao le fanala eo amin'izay no idirantsika dia hanoizana azy mila manina le fanala mila mirehitra le fanala tompoko mila mirehitra le fanala mila mazava le fanala ao raha Jesosy le fahazavana satria zay zany teny Jesosy hoe zany ny fahazavana zao tontolo zao sady zay de ianao mila manana le fahazavana Jesosy le fahazavana de mila mazava zany io fanala io de misy an'le teny ny namana tinao ao amin'ny Matthieu 5:10 sady zay Matthieu 5:10 zao no voalaza Matthieu 5:10 ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo atampitenambohitra zay zay tsara Jesosy dia voalaza fa fahazavana izy sady zay izao izy Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao zay manaraka de tsy mandeha amin'ny maizina zay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina zay tsara le vijina folo fanjara roa izy ireo 5 endry 5 adala le 5 endry dia nanina foana le fanalany nirehitra foana tsy nirehitra foana tsy nisy fotoana hoe maty zany ny fanalany zareo fa nazava foana izy fa le 5 adala kosa nazava ny fanalany tamin'ny voalohany fa avy eo lany ny solika maty le fanala de aussi Jesosy hoe izany fahazavana izany fahazavana izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina izy fanana ny fahazavana iny izy izy zay no toyny de miteny amin'izay Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:10 teo hoe ianareo no fahazavana ianareo no fahazavana zay ny namana dinao le hoe fiomanana enao zany mila mirehitra tompoko ny fanalanao mila mazava ny fanalanao raha itsena mipapakatra ianao raha miomana itsena an Jesosy zany ianao mila mazava inao ny dikany mila mazava ianao de zay mahatonga le loha hevitra atsika hoe ny fiavian Jesosy tena isy marina ve dikan'izay mazava ve ianao zao manahoana ianao zany zao mazava ve sa maizina ianao le maizina le hoe mitoetra zay makala ny rahalahy de mbola mitoetra amin'ny maizina kosa izy zona voalohany milaza an'izay zay mankala ny rahalahy de mbola mitoetra amin'ny maizina raha misy izy manao hoe mandeha mazava izy kanefa mankala ny rahalahy de mandainga izy azonao de inankio zany le voalazantsona voalohany toko voalohany efa mivakitsika manomboka ny 5:7 le hoe Andriamanitra de mazava ary tsy misy maizina ao aminy
raha milaza tsika hoe manana firaisana ao Andriamanitra mazava, Jesosy mazava. De raha milaza, zaza milaza hoe manana firaisana amin'ny Jesosy kanefa mandeha maizina aho, mandainga izy ozy izy. Zay ne mahatonga leloha hevitra atsika hoe tena isy marina ve le fivian'i Jesosy. Firifiry ny milaza fa manana firaisana amin'ny Jesosy. Amin'ny alalan'ny vavaka ohatra. Za tena mivavaka, za tena mivavaka, tena miomana fa ho avy Jesosy, tena mivavaka. De milaza izy fa manana firaisana amin'ny Jesosy kanefa mandeha amin'ny maizina. Tsy tanteraka le teny Jesosy hoe ianareo ny fahazavana. Zay ohatrotra zay le zavatra miseho. Misy le ten'Andriamanitra ovakitsika ao amin'ny Jaona 5:10 no taovakitsika manamafy an'izay fanazavana rehetrarehetra zay. Jaona 5:10 de vakitsika ny 9:7. Ny 9:7. Efa madio raha teo ianareo no niteniko izay milazaiko taminareo. Zero tsara. Miresaka amin'le hoe fanaly tsika, fanaly sy solika. Hoe le fanala mila mazava. Ten'Andriamanitra le fanala. Jesosy no ambarany Baiboly. Jesosy ny fahazavana. Fanilony tongotra sy fanazavana ny ten'Andriamanitra. De ozy izy Jesosy efa ary ianareo ozy izy dia madio no ninona ozy izy no niteniko. Ianareo dia madio noho le teny, no niteniko, no le teny Jesosy manadio. Zay mahatonga le hoe le fanala, le tenin'Andriamanitra, le teny Jesosy mila mazava le izy. De kay le teny Jesosy manadio. De manamafy an'izay namanadinao amin'ny Timoty miteny izy hoe Timoty 2:7-7 zay toko sy andininy mahazatra tsika kristiana ko izy io hoe ny soratra rehetra zay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, le ten'Andriamanitra zany dia mahasoa ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fantsiana zay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Zay mahatonga le teny Jesosy hoe ary ianareo dia madio no le teny ty. No le teny de madio ianareo. Zay zany ny endrika isehon'le hoe mirehitra le fanalanao. Fa io zany tsy vitany hoe mivavaka fotsiny za de hanomboka hivavaka am'izay manomboka androany. Fa le teny tompoko, le teny Jesosy mila miasa ao anatinao. De mila zay le hoe mazava le izy mirehitra. Le ten'Andriamanitra mila mitoetra ao anatinao aloha voalohany indrindra. Ao amin'ny 7 no milaza an'izay amin'ny Jaona 7 ihany, 5:12 ihany. Jaona 5:12 ka ny 7. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Zay mazava tsara io teny Jesosy io tena mazava be. De ozy izy raha miray amiko ianareo aloha, zay voalohany, miray amiko ianareo amin'ny endrika maro samihafa zany zay hoe ohatra fotsiny, ohatra ray fotsiny zany le hoe mivavaka ahoana moa zany hoe firaisana amin'ny Jesosy zany de amin'ny alala mivavaka mifandray amin'ny Jesosy, miresaka mitsaiko, miresaka sa miain'ny fiain'i Jesosy, tsy idirantsika lalina. Fa ozy izy Jesosy raha miray amiko ianareo. Tsy ampy anefa zay tompoko, tsy ampy zay. Ary eo matetika mahavoa ny olona maro no namanadinao ka mahatonga le teny ao amin'ny Matthieu 7. Mba avakio kely. Matthieu 7 dia jerevantsika ny 2:20. Tsy ampy ane le hoe miray an' Jesosy hoe zay efa tena manokana fotoana miray am' Jesosy, mifandray am' Jesosy. Amin'ny endrika maro samihafa ozy izy mety amin'ny alalan'ny vavaka, mety hoe mifatihanina, tsy haiko. Fa mavakio kely io Matthieu 7:20. Matthieu 7 ka ny 2:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Zay. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko hoy Jesosy. Io le hoe miray am' Jesosy. Miray am' Jesosy.
tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko manana firaisana am' jesosy no hiditra ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay ny an-danitra aiza le sitrapon'andriamanitra amin'ny tenin'andriamanitra ty asoka tsara am'izay le izy ato ny sitrapon'andriamanitra ato zay mahatonga jesosy miteny ao amin'le tsona toko 15:17 manao hoe raha miray amiko ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny ty ny teniko mitoetra ao anatinareo le teniko hoy jesosy de angatao zay tianareo fa ho azonareo zany zay zany mahatonga le hoe le fanala mila mirehitra le fanala tsy ampy fotsiny zany hoe za efa manana fanala tompo na za efa manana efa miray am' jesosy mivavaka miantso an' jesosy miantso an' jesosy foana tompo sanandro ho jesosy tsy hoe zay manao amiko tompotompoko ane tsy hoe rehefa miray amiko ianao de efa ampy zay fa ny teniko jesosy ny teniko mila mitoetra ao anatinao satria ianareo jesosy dia madio no ninona no le teny no ny teny jesosy no manadio anao le teny jesosy zay mitoetra anatinao no manova ny fiainanao mba hazava zay lizany hoe logika hoe nao anatinao hoe le tenin'andriamanitra zay mitoetra anatinao no manovanao mba hazava am'izay fotoa zay de zay le hoe ny soratra rehetra zay nomeny tsindrimandrin'andriamanitra de masoa ho fampianarana ho fitezana amin'ny famarinana ho fanitsina zay diso ty zany manitsy ny zavatra tsy mety rehetra ao anatinao tompoko ahitsy ny ty teny ty ny maloto rehetra ny loto rehetra ao anatinao zay tsy ankasitran'andriamanitra ahitsy ny le ten'andriamanitra esorina satria ny ten'andriamanitra no milaza ny sitrapon'andriamanitra ato no milaza aminao hoe zao ny sitrapon'andriamanitra de ty mila mitoetra ao anatinao io ten'andriamanitra io izay natonga le fidinina dimiadala maty le fanalana eo mihitsy no tiako ametrahana fantanina kely sady fampatsiahivana ny lasa hoe zao aiza mitoeran'ny fanahy masina am'izay le hoe firaisana am' jesosy fanaovana ny teninao anatiny zay ao anatintsika zay aiza aiza ny andraikitra ny fanahy masina am'le fanovana an'le olona anankiray ho tonga am'le fiainan'ny olom-baovao izay rehetra jesosy misaotra petsaka malena be le fantanina jaona toko 9:15 andiny favalo ny tena marina ateny favalo de avy eo ny andiny 17 no mamala zay fantanina zay jaona toko 9:10 ny andininy andiny favalo de avy eo ny andininy 13 zao ny vaka ny teny ary raha tonga izy dia ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana andiny 13 fa raha tonga ny fanahany fahamarinana de izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa zay reny no lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo zay io zany mamala zay na manadino hoe aiza zany ny asan'le solika satria raha tsisa'le solika ane tsy mazava le fanaly sady zay ary eo ampifandraisitsika am'izay le fanazavana olona anankiray manana firaisana am' jesosy manana ny ten'andriamanitra mitoetra ao anatiny ho jesosy amin'ny fomba hoana amin'ny alalan'le solika zay de ny zavatra ny anjara asan'le solika de le voalaza eo raha tonga izy dia ampiaiky tsy indroko tsara ampiaiky ny fahotana ny fahamarinana ary ny fitsarana mampiaiky izy ny fanahy masina zany mampiaiky an'le olona ny fahotana ny fanahy masina no mampiaiky ny olona ny fahamarinana tiany fahamarinana jaona 17 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana ny fanahy masina no mampiaiky ny olona n'lay fahamarinana ka raha de manana anty azy zany na manadinao manana anty eo tokantrano fa tsy mamaky anty zay le hoe tsy mitoetra atao anatiko le teny fantatro ve le fahamarinana tsy fantatro ane le fahamarinana
de lasa mandeha araka ny fisainany fotsiny le kristiana tsy fantan'le fahamarinana kanefa le fanahy masina na le solika no mampiaiky azy ny fahamarinana de izy tsy miaiky ny fanahy masina no mampiaiky azy hoe aza manan'andriamanikafy ianao aza manompo sampy ianao fa raha ihany Andriamanitra tokony ankofana izy kristiana amin'io de tsy miaiky izy fa lasa manompo sampy izy maty ny fanalana zay ny le hoe maty ny fanalana maty ny fanalana am'izay tsy mirehitra izy kristianina mino an Jesosy fa maty ny fanalana satria le fisolika le fanahy masina tsy avelany ianao ny asa tsy miasa mampiaiky azy ny fahamarinana le fanahy masina fa tsy sasany le izy eo amin'ny fiainana zay ny mahatonga le loha hevitra atsika hoe tena misy marina ve le fiaviany Jesosy tena misy ve le izy ary be da be namana dinona hoe tratran'izany indrindra ho an'ny kristiana amin'izao andro enatsika izao sady zay samy milaza hoe mino an Jesosy samy mino an Jesosy avokoa fa mirehitra ve le fanala to mirehitra ve mazava ve amin'ny alalan'le solika no mampazava le izy le solika izy no hitady-dalana anareo amin'ny marina rehetra azy izy le solika io de ny fanahy masina izy no hitady-dalana anareo amin'ny marina rehetra ka ianao mazava ve ary miasa ve le solika de mazava ny fanalanao zay ny izy miasa ve le solika eo amin'ny fiainanao de mazava ny fanalanao tsy zay fotsiny izy de hitanao namanadinao mitovy tamin'ny androny Noa tena mitovy inona zavatra azy sao tamin'ny androny Noa reo olona tamin'ny androny Noa nandrean'ny antson'Andriamanitra daholo hoe sady zay 20 taona ane Noa no nitory napafantatra azy ireo ny sitrapon'Andriamanitra sady zay reny ane zany sitrapon'Andriamanitra zany reny ane le tenin'Andriamanitra reny fa nanino ny sasany ve tsy sasany teo amin'ny fiainan'ny zareo ane le tenin'Andriamanitra zay netiny Noa tsisy asany satria tsy nanapaka tao am-pony ny fanan'Andriamanitra le solika toko tsy nisy solika tsy nisy asany teo am'zareo le solika de fanahy masina de maizina izy zany nandeha tamin'ny maizina de ndao faranatsika mahaliana izy fa na izany aza manapitra ihany ny zavatra rehetrarehetra efa nandany fotoana lavalava ihany tsika nandinika ty zanatoa hevitra ty mahakasika le hoe ny fiaviany Jesosy de tahaka ny fanasana fampakaram-bady fa ndao faranatsika lizy ny amaranantsika azy namana dinoty izao ao amin'le Mateo 5:20 de vakitsika ny 2:12 Mateo 5:20 ka ny 2:12 fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo zay io namaranatsika anazy tenyle mpapakatra io sady zay tenyle mpapakatra tam'ilay 5 adala de ozy izy le mpapakatra lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo kanefa reto 5 adala reto ngamo izy tsy niomana itsena ny mpapakatra niomana n'izy niomana izy nga izy tsy virjinana izy nga izy tsy nitondra fanalana izy nga tsy nirehetra ny fanalany tamin'ny voalohany nirehetra ne ny fanalany tamin'ny voalohany fa lany le solika rehefa tonga mpapakatra de ozy izy le mpapakatra tsy fantatro ianareo eo no diratsika sy amaranatsika an'ity zanatao hevitra ty hoe amin'ny fotoana manahoana no atanteraka ny teny le mpapakatra io hoe tsy fantatra ny ianao io tsy fantatro ianao izaka ianao io de jereo tsara namana edinao fa mifandray ihany ko amin'ilay nazavaitsika tamin'ny voalohany eo amin'le Mateo 5:20 sady zay le mpanjaka zay nanao fanasana ho any zanany lahy sady zay dia nisy an'le lehilahy
zay tsy nanao ny akanjo fitondra fampakaram-bady Mateo 2:20 tafiditra tao amin'ilay fanasana dia rehefa niditra amin'ny mpanjaka mba ijery andinika hoe manaona avokoa ireo olona zay tafiditra tao amin'ilay fanasana dia nahita le lehilahy izy zay tsy nanao ilay akanjo dia izao ny tenyilay mpanjaka tamin'ilay lehilahy ao amin'ny Mateo 2:20 misy azy dia ny 2:120 Mateo 2:20 ka ny 2:120 ary no nefa niditra ny mpampakatra izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady 2:20 dia hoy izy taminy risaka izy ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia sina izy zay mareo tsara le teny'ilay mpanjaka izy le mpanjaka risaka izy ahoana no atafidiranao eto ahoana no idiranao eto kanefa ianao tsy manao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ohatra amin'ny teny raha mbo antsika zany le teny'ilay mpanjaka dia ohatra ny milaza hoe risaka izy fa izy ianao fa izaka ianao fa hoana ianao nitafiditra eto fa izy ianao io ohatra hoe tsy fantatra ianao zay mitovy any amin'le Mateo 2:20 teny'le mpampakatra tamin'ilay fijena dimataly hoe tsy fantatra ianareo tsy fantatro nareo fa izy nareo tsy fantatro nareo ndao jerevantsika namanadinao makasika an'izay foy ihany tsy idirantsika lalina fa ndao jerevantsika foifoy ndao makitsika amin'ny Jaona ary Jaona 2:4 Jaona 2:4 ny 2:4 ka ny 2:4 Jaona 2:4 ny 2:4 izaho no mpiandro tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho io zany aloha dia milaza tsara amintsika fa Jesosy le mpampakatra dia miteny mihitsy eto hoe fantatro ny aho izy izy fantatro ny aho izy izy Jesosy ary fantany aho mahafantatra an Jesosy ihany koa le ondriny sady zay sady tsy mandainga ia iny tsy verenantsika iny hoe ahoana le hoe mahafantatra an Jesosy fa le hoe Jesosy mahafantatra an'ilay ondriny fantatro ny aho izy izy Jesosy any amin'le Mateo 2:20 dia milaza izy le mpampakatra io Jesosy any le mpampakatra dia ozy izy hoe tsy fantatro ianareo dia ahoana zany fa naninona no ilaza no tsy fantatr' Jesosy reto tsy dimy adala reto fa nahoana mbola azo dinihana lava koa zany fa tsy oza hoe tsy idirantsika lala zany fa ndao atao fitiantsika foy fotsiny le izy dia izao le zavatra miseho ao amin'ny Mateo 2:7 dia misy teny Jesosy koa milaza n'io teny io mitovy amin'izay mihitsy Mateo 2:7 dia vakitsika ny 2:13 Mateo 2:7 ka ny 2:13 Mateo 2:7 ny 2:13 ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka zay ke zany le zavatra miseho any amin'le fijena 10 dia milaza le mpampakatra amin'le 5 adala hoe tsy fantatra anareo nefa reo 5 adala reo anisan'ny niomana hitsena mpampakatra anisan'ny omana hitsena mpampakatra zay mitondra fanalo sady zay fa rehefa tonga le mpampakatra dia tsy fantany le 5 adala tena mampatahotra ane zany namanadinao mampatahotra hoe tandremo toko fa am'izao andro ainantsika izao ne miseho zany zavatra zany tsika ane zao miomana hitsena mpampakatra tsika ane zao miomana hitsenan Jesosy sao dia amintsika no hitenenan'i Jesosy hoe ianao ane tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana mila mandinika tsara amin'ny fomba ahoana ao ary tsy ivelenantsika le Mateo 2:15 makasika le 5 adala fa ndao le Mateo no resitsika ato amin'le Mateo zany 2:7 dia milaza izy Jesosy io hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay nandritra zay fotoana zay tsy fantatra akory ianareo izy Jesosy amin'le olona zany miala amiko ianareo
ary io voatenyiny tena ratsy be ataon' Jesosy hoe mpanina reo olona reo mpanao meloka mpanao meloko ohatran'le fijina dimy adalana ireto hoe kristianina fiangonana sady zay miomana hitsenan' Jesosy fa ho sisy Jesosy mpanao meloko ianareo mpanao meloko fa inona kay nataon'reto olona reto fa nahoana izy lazain'i Jesosy hoe mpanao meloko e amin'ny 2:20 miakatra zany namakitsika azy Matthieu 7 dia vakitsika indray ny eo amboniny Matthieu 7 ka ny 2:20 maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay tsara reto olona reto zay lazain'i Jesosy hoe tsy fantana ary mpanao meloko zavatra ataony manao asana izy manao asa lehibe amin'ny anaran'izy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manao asa lehibe amin'ny anaran'i Jesosy manao fitoriana tsy haiko azo ampidinina daholo za rehetrarehetra za mitory amin'ny anaran'i Jesosy manasitrana amin'ny anaran'i Jesosy manao asa lehibe maminany amin'ny anaran'i Jesosy fa ho zisy Jesosy tsy fantatro nareo tsy fantatro miala mpanao meloko ianareo inona ny mahatonga an'izay miakatra amin'izay tsika amin'ny 1:20 Matthieu 7 ka ny 1:20 tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-tany zay tompoko haika zay ny tsy ahafantaran'i Jesosy an'ireo olona reo izy manao miantso hoe tompoko fa tsy manao ny sitrapony tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra zay zany namanadinoa le hoe tena isy marina ve le fivian'i Jesosy ao ve tena isy marina ve io raha miandry an' Jesosy ianao zany zao tahaka le fijinina 10 manahoana manao ny sitrapony ray ve ianao fa sao de mihevitra fotsiny ianao hoe za efa mivavaka za efa manasitrana za efa maminany amin'ny anaran'i Jesosy io za efa manana fanala kanefa le fanala tsy mirehitra satria tsy manana le solika tsy miasa ary tsy misy zay tsy miasa eo amin'ny fiainanao le solika de lasa tsy mazava ianao tsy mazava satria le solika de le fanahy masina no mitarika anao ho amin'ny fahamarinana inona ny sitrapon'Andriamanitra fahamarinana sitrapon'Andriamanitra de ny anaovantsika sy ny andehanantsika araka amin'ny fahamarinana sady zay lazain'ny Jaona 7 Jaona 7 ny 4 ao mahafinaritra be koa io Jaona 7 ny 4 zao ny vaky ny teny tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho de nandresako fa mandeha araka ny fahamarinana izany zay tsy manana fifaliana lehibe noho izao aho de ny andrenesako fa mandeha araka n'inona fahamarinana araka ny fahamarinana ny zanako mandeha araka ny fahamarinana ny zanako de hoe ozizy le Jaona 1:10 raha tonga ny fanahy fahamarinana izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra aika zany le olo amin'le Matthieu 7 namanadino manao asa lehibe amin'ny anaran'i Jesosy maminany amin'ny anaran'i Jesosy manasitrana amin'ny anaran'i Jesosy mitory amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy mandeha amin'ny fahamarinana misy zany tena misy zany tsy mandeha amin'ny fahamarinana izy de ahoana le hoe tsy mandeha amin'ny fahamarinana ty tompoko Jaona 17 ny teninao no fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tsy mandeha amin'ny fahamarinana izy ato ny sitrapon'Andriamanitra ato de aussi Jesosy hoe tandremo tsy izy rehetra hoe miray amiko fa mitoetra ao anatiny ny teniko izy Jesosy mila mitoetra ao anatinao ny teniko de ohatrohatran'izay zany le zavatra am'izao de io zany manamafy an'ilay efa vakitsika tamin'ny farany teo Isaia 4:4 lay vivavy 7 miazona lehilahy anankiray sady zay le voalaza de ozizy le vehivavy anaky 7
ny anina ihany no aninay, ny lambana ihany no tafianay, fa izao no mangatanay aminao. Amin'ilay lehilahy io aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afao tondromaso. Inona ny tiany olazaina amin'izay? Hoe ny hanina ihany no aninay. Jaona toko 4 dia 4:30 dia ao mba vakio kely. Jaona toko 4 ny 4:30. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay nanirakay sy ny mahavita ny asany. Jesosy lay aseon'le lehilahy zay tazon'ireo vehivavy fito reo, le vehivavy fito mampiseho fiangonana, dia Jesosy lay lehilahy zay tazoniny dia miteny hoe ny haniko Jesosy dia ny manao ny sitrapony ray sy ny mahavita ny asany. Dia reto vehivavy reto mitazona an Jesosy izy dia ozy izy amin'ny Jesosy, Jesosy zay ny haninao? Ny anay ny hanina ihany no ny haninay. Mampieritreritra ane zany. Mitazona an Jesosy izy, ny hanin Jesosy anefa dia ny manao ny sitrapony ray sy ny mahavita ny asany. Fa ny an'le vehivavy kosa dia ozy izy amin'ny Jesosy, ny haninay no haninay, fa zay tsy hinana ny haninao. Ianao zay ny haninao, ny anay ny hanina ihany no haninay. Izay mahatonga le Mateo toko 7 manao hoe tsy izay manao amiko hoe tombokotompoko miditra amin'ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapony ray izay ny an-danitra. Raha fitinina zany tompoko, izay sanatao hevitra zay zany hoe ny fiavian'i Jesosy dia tahaka ny fanasana, fampakaram-bady dia mazava tsara. Mila miomana ianao hitsena amin'ny mpampakatra. Ny fiomanana voalohany zay tena ilay fahadiovana, mila madio ianao virjiny. Dikan'izay mba hatateraka le fahadiovana, fibebahana, fialana amin'ny fahotana. Zay natao hoe fahadiovana, miala amin'ny fahalotona, miala amin'ny fahotana, fibebahana. Tena misy marina ve zany zao zany? Tena efa mandalo amin'izany ve ianao? Tena efa miaina an'izany ve ianao? Zay ny izy hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ka tena isy marina ve hoe ho avy Jesosy? Raha ny fiainanao ny jerena. Raha fiainanao ny jerena, tena isy marina ve? Tena ho avy marina ve izy? Dikan'izay tena bebaka ve zany zao ianao? Tena iainanao ve zany fibebahana zany? Fa tsy hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy dia andao hivavaka. Nefa ianao aza tsy mibebaka, ianao tsy madio, sady zay dia sisy. Ka dia mahafinaritra tena Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika ne zany loha hevitra zany hoe tena misy tokoa ny fiavian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia soratsika Andriamanitra fa tonga amin'ny teboka famaranana ihany zany ny loha hevitra somary nateza no ritina iny zay zanatao hevitra maromaro tao anatiny. Akasitrahany ianao pasteur nanaiko fitaovana teo am-pelitan'Andriamanitra nizaran'ny fahatsaran'ny teniny ary ny taona ny mpanota ho amin'ny fibebahana marina. Tsy vitan'ny herintsika izany, araka le fanazavana nentina teo mila vavaka dia asainanao tondra mavaka indray ny fanaraka ny fandarantsika. Vavaka sika re. Jesosy tomponay eo, ianao lay ho avy indray araka ny teninao hoe andeha hanamboatra fitoerana ao anareo dia ho avy indray ka indray anareo any amiko. Tompo, ataovy tanteraka amin'ny fiainanay tokoa amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay miasa ty anatinay, ny fiomanana ny amin'ny fitsenananao. Ka tena ahazo antoka izay fa rehefa ho avy tokoa ianao dia ho fantatra ao izahay ary hiditra hiaraka aminao any amin'ilay fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ka io ny tsirairay avy ary aoka hiasa aminay tsirairay avy tokoa ny ilay fanahy masina hitarika anay eo amin'ny fahamarinana ary indrindra ampiaika anay ny fahotana ka hialanay amin'ny fahofaratsiana ka hiainanay tokoa izany fibebahana izany dia ho voadio izahay eo anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Isaorana betsaka ny faharetanao nanaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika mampananteny izay fa dia hitondra lohahevitra vaovao mahaliana mahakasika ny fiainantsika mivantana mihitsy amin'ny manaraka. Isaorana ny pasteur André Paratiana Fanera nanaiky mampiasain'ny tompo tamin'izany fandarana izany manao mandrapiresaka mandra-pijery mandra-pitenao manaraka ndraiky.